Zava-bita taona 2024 hatramin'ny 2024 sy vina 2024 faritra aloatra mangoro. Velirano fahasivy ny filoham-pirenena Anny Rajoelina ny fahavitantena ara-tsakafo. Maro ireo paikady apetraky ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana entina anatanterahana izany, toy ny fanamboarana sy fanavaozana ireo fotodrafitrasa sy tohadrano, ny fampitomboana ny velaran-tany ambolena sy voatondraka, ny fanohanana ara-teknika sy fizarana anam-pamokarana sy fitaovana ireo tantsapam-boly, ny fanamorana ny fahazahoana lalam-barotra sy fiaraha-miasa amin'ireo mpandraharaha, ny fampiofanana ny tanora ho mpandraharaha matianina, ny fanatsarana ny taranaky ny biby fiompy, ny fizarana masombiby sy masombilona, ny fizarana biby fiompy, ny fampitomboana ny velaran-tany kijana, ny fampitomboana ny toerana fisotroan-dranon'ny biby fiompy, ny fanaraha-maso ny fahasalaman'izy ireny sy ny fizarana fanafody. Eo ihany koa ny fanaovana vaksiny ary ny fampiofanana ara-teknika momba ny fiompiana, ny fanamboarana ny lalana sy ny maro hafa. Maro zava-bita manerana ny nosy ny taona 2024 hatramin'ny 2024 fa ny ao amin'ny faritra aloatra mangoro izay isan'ny sokotra arabaran'i Madagasikara no ndeha ho jerena. Ho an'ny fambolena, misy ny fanajariana ny lemaka voatondraka 800 hektara ny velaran-tany vaovao no hajariana, 774 hektara ny velaran-tany nasiana fanavaozana. An'ny trano indray no naorina ho toeram-piasana. Ny lalana 230 kilometatra no nasiana fanamboarana. Fizarana anam-pamokarana 770,4 taona ny masomboly vary, 3,5 fonosana ny masomboly legioma, 770 taona masomboly maro samihafa, 2,35 taona ny zezika mineraly sy biolojika no zaraina. Ho an'ny fiompiana, 707 ariary ny zanak'akoho no zaraina, 30 ny ondry amanosy, 70 ny zanak'isoa, 90 ny trano tantely, 720 sy 5 sy 7 hety sy ray tapitrisa ny biby vita vaksiny toy ny omby, kisoa, ondry amanosy, akoho, alika sy saka. 400 sy 5 sy 9 hetsy no nomena oto-kankana tamin'ny biby fiompy. Raha makasika ny vina amin'ity taona 2024 ity indray, eo ny tetikasa Riplus, fizarana masomboly vary 7 taona ho an'ny fianakaviana misa 500 amin'ny alalan'ny karatra voucher. Eo ihany koa ny fizarana zezika mineraly NPK 10 taona ho an'ny tokantrano misa 500 amin'ny alalan'ny karatra voucher. Fametrahana rafitra momba ny tohana sy torohevitra ho an'ireo tantsapamokatra amin'ny alalan'ny fampiasana ny voucher sy ny machine grant. Ho an'ny sehatry ny fiompiana, nisy ny fanomezana maro samihafa, anisan'izany ny bitrolahy miisa 70 sy bitrovavy 20 izay fakana taranaka. Eo ihany koa ny bidon aluminium 70 litatra fitondrana ronono, fanamboarana yaourt mandeha amin'ny masoandro miisa 10, fanakotrehana atody mahazaka 10 isa iray miaraka amin'ny groupe électrogène iray. Akoho 5,000 sy 9 hetsy no vita vaksiny. Oto-kankana sy vitamina ho an'ny omby 7,0 sy 3 fatra, oto-kankana sy vitamina ho an'ny ondry amanosy 4,000 fatra, biby fiompy 507 sy 4 vita vaksiny, biby fiompy 7,0 sy 4 omena oto-kankana, anisan'izany ny omby, ny kisoa, ny ondry amanosy, ny akoho, ny alika ary ny saka. Ho an'ny tetikasa Kazef, ezaka fizarana karatany faobe no fiarovana ny tany tatsaham-pamokatra.